Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Rehefa niaraka tamin'ireo namany alkasa dia niteny tamin'izy ireo izy mba amela azo irery aloha ahafahany maka saina kely. Tsy fantatry reto namany alkasa reto tokoa mantsy ny antony tena nangatahany alkasa hitoetra irery, satria tsy avy miay ny alkasa, tsy nahazo aina mihitsy izy. Noho izany dia nangataka nio irery izy mba ahafahany miaina ara-dalàna indray. Fa inona ary ny anton'izany? Mampatahotra ny alkasa tokoa ny toerana be olona, tsy mba hampandeha makany amin'irony toeram-pisakafoanany rony na ireny tsena lehibe ireny izy, raha tsy indraindray ihany satria miteraka olana ho azy izany. Raha vao mandeha mivoaka amin'ireny izy dia tsarony midobodoboka mafy tsy misy ohatr'izany ny fony ary tera-tsemboka be ny tanany. Dia toa izany hatrana ny fiainany alkasa. Nanomboka niaina tamin'izany tahotra izany izy, taoriany nanoratany tononkira izay nahazony maro mpakasitrahana mihitsy aza. Lasa matahotra ny mivoaka ny trano izy, naiza toerana tokony alehany. Lasa gadra ny trano alkasa. Indray maraina nefa raha teo am-pijerena amin'ny fahita lavitra alkasa dia nahita fandaharana teo amin'ny fahita lavitra izay nilaza andalana soratra masina iray tao amin'ny baiboly, voasoratra ao amin'ny Jaona 1:4 ny 9:9 manao hoe: izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Ireo tenin'ireo dia nikasika mafy ny fony alkasa. Ny hainao ampahalinana ny fanazavana izany teny izany tokoa izy, ka henony tamin'izany ny mikasika izany fitiavan'Andriamanitra izany izay lehibe dia lehibe tokoa ary afaka manova izay mandray izany. Teo dia nanomboka ny tomany sy ny talao tamin'Andriamanitra alkasa. Raha mbola teo am-pivavahany indrindra izy dia injao nahary feo nibitsika taminy izy nanao hoe: tianao ary ianao dia zanako. Nampahery ny alkasa tokoa izany teny izany. Nanomboka teo dia afaka nanohatra tamin'ny pahendrena sy tamin'ny mpilaminana an'ilay tahotra izay nangeja azy izy. Mialehibe tokoa ny fahatokisany an'Andriamanitra izay niniony fa miaro azy amin'izay rehetra alehany. Vokatra izany ho ianao nandositra tanteraka ilay tahotra izay nangeja ny alkasa fahiny. Ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra no ahitana fiadanana sy fiarovana tsara indrindra, ary tsy haintsika refesina na lazainy ny vavany habehan'izany fitiavana izany. Ho anao koa matahotra ve ianao? Tsaroa fa tianao Andriamanitra, ary ianao dia zanany toa ny alkasa. Averintsika vakiana ny afatra ilay iraintsika ny an-danitra izay voalaza ao amin'ny Jaona 1:4 manao hoe: izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Dia hamafisana izany ao amin'ny 5:15 sy ny 7:20 manao hoe: tsy manatahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra, fa mampahoro ny tahotra, fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka ny fitiavana. Isika tia satria izy efa tia antsika taloha. Amen.
tarika hiraina adiatriza de andositraka tsy hita fa fandesenindra no anjaka ao atriza atolotry ny feomifanantenana ho anao tsara ho fantatra tonga eto indray isika amin'ny fotoanany ity tsara ho fantatra ity ampifaliana mandrakariva no iarabananao namana sy tapaka manaraka izao fandaharana izao fanirina maso de zao mba afatsika miteny ve misy an'izany ao amin'ny baiboly ao misy an'izany ka amin'ny coran ao zay manko ny zavakendrena amilizy zay hoe tsara ho fantatra zay mba hanana saina sy fo malaky tahaka an'izay zany sika satria izy ty tsy misy fanakianana fa de fampahafantarana nisy fotoana aho nanao conférence amin'ny toerana anankiray mikasika ny hoe baiboly sy ny coran dia misy ny tena faly mihitsy ao koa ny sasy miteny hoe ahoana kikitina ny fivavahanay tsy fikitina fivavahana izy fa fampahafantarana piripiri mo isika mandrena amin'ny radiony amin'ny televizion reny sy miteny hoe nareo mino fa zany ka andriamanitra jesosy tsy mety io andriamanitra marobe anareo sy fanomezantsiny zany fa zay moa no faresen-dahatrina ny finoana ka de anjarany tena zany manazava hoe zao ny zavatra misy eny ao baiboly zao zavatra misy amin'ny coran am'izay mba kely fantatra mikasika ny zavatra zany misy fanambarana ao amin'ny soraty mariama toko 720 andininy roamtelopolo ma zany izy amin'ny coran amin'ny teny arabo fa dedikateny ao amin'ny andiny 7telopolo jesosy zany no lazain'ny coran hoe manao fanambarana eto tam'izany fotoana zany satria ny coran ma zany de tsy fanambarana melo mikasika ny jesosy fa le jesosy zany zay niakatra an-danitra iny taty amin'ny taona 600 ty ny coran nanambara hoe zao ny anambarany jesosy hoe wassalamu alayya yauma
olidito wayaoma amoto wayama obanso hayany. Zao dikateny ao amin'ny dikateny français io zay que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Zany hoe manaika zany ny Coran fa Jesosy dia teraka. Aveo Jesosy ho faty futur ao izy satria raha ny kristiana mino hoe fa maty Jesosy de nitsangana maty fa amin'ny Coran koa de izy hoe mbola ho avy ny fotoany mbola ho faty izy. Ho faty de mbola hitsangana maty. Zany hoe ny Coran zany dia manezingirina fa i Jesosy dia tsy nomboany tamin'ny azo fijaliana, tsy ekeny Islam mihitsy zany, de ngiriny zareo. Tsy noany zany zavatry zany. Fa tamin'ny fotoana ono ny samborana azy dia nakarina haingana izy amampaminany azy. Nakarina de any an-danitra izy de mbola ho avy zany Jesosy Kristy ho izy reo, de mbola anambady, mbola hiteraka ary mbola ho faty tahaka ny rehetra zay vao mitsangana amin'ny maty. Zay ny finoana Islam zay. Finoana zany moa. Zay ny zareo. Fa izay de fanambarana ty zany de izy hoe que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant. Ao amin'ny sorat An-Nisa toko faefatra andininy faenina amby 50 156 izy am'le amin'ny teny arabo de amin'ny teny français zany dikateny 157 ho an'izay mahana Coran de afaka miverifieny zay. De zao no voalazao izy hoe wa qawlihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qatalabuh wa ma qataluh wa ma salabuh walakin subilakum. Izy hoe nilaza izy ireo, izy ny jiosy zany la zay neto. Izy hoe ny jiosy de milaza fa novonoinay ny Mesia ary nomboinay. Kanefa izy hoe tsy mariny zany. Fa tsy namono azy ireo ary tsy nomboiny zany Jesosy Kristy fa izy hoe olona mitovy aminy no novonoina. Ile hoe walakim subilahum. Amin'ny français izy hoe c'était un faux semblant. Olona mitovy aminy izy. Walakin subilahum. Ka raha manaiky milaza kosa ny hitasika teto ny Baiboly manambara mialoha fa io Jesosy ho tonga io, ilay Mesia ho tonga io do homboy mahazo fijaliana so ny fahotany zao to zao tanteraka zany tamin'ny testamenta vaovao dia tsy manaiky an'izay kosa ny Coran fa olona hafa ozy izy no mitovitovy aminy teo na de tsy voambara mivantana hoe iza io olo io dia ny Islam rehetra dia milaza fa Jodasy ho ny olona io. Jodasy zany zay mitovitovy. Satria moa re mpiandry Jesosy mitovitovy daholo zany ny endrikiny fitafiany sy ny takan'izay. De Jodasy ho ny solo azy teo. Jodasy zany ombony amin'ny azo fijaliana novonoina teo amin'ny toeran'i Jesosy Kristy. Ny Taoraty testamenta taloha dia ahitana tandinina maro sy faminana maro momba ny fahavotena Jesosy Kristy. Hitantsika teto reo zanak'ondry zay novonoina natao fanatra dia manambara miloha Jesosy Kristy ilay ho faty hisolo ny fahotany maro. Menarana varana koa naseho tamintsika teto. Hitantsika teto ihany koa ny faminan'i Daniela fa ilay Mesia dia ho faty hisolo ny mpanota. Faminan'ny lehibe anankiray eo amin'ny Isaya 7:20 ho antsika zay manana fahafahana hamaky ny Baiboly misy koa Baiboly amin'ny teny arabo kitabul muqaddas azo vakina zay Isaya 7:20 fa amin'ny lava be mikasika ny fijalian'i Kristy, mikasika ny hafatesany tany amin'ny 700 taona taloha naterahany Kristy fa nanambara mpamin'ny Isaya fa io anankiray ho avy io ilay Mesia dia hampijaliana, ho torotoroina, ho vonoina fa tsy mahazo fijaliana. Izy hoe
ny tondra ny aretintsika tokoa izy ao amin'nysay atoko fa teo amin'ny 20 fa 5 fa 7 azo vakina io ny tondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahorintsika kandro isika kosa nanao azy ho nokapoina sy nasian'Andriamanitra ary napahoriana nefa izy dia voalefina no ny fahadisoantsika ary nokapoina no ny helontsika ny fampijaliana na azoantsika fihavanana na amelezana azy ary ny diakapoka taminy na asitranatsika napahoriana izy nefa aniritena ka tsy nylobava de tahaka ny zanak'ondry entina vonoina sy nondry vavy zay moana teo anatreny mpanety azy tanteraka rabaka teny tokoa izany Jesosy Kristy rehefa nosarai ny kapoina nororoana tena ratsy velesina totondry gaga ny rehetra fa hoana ary sy mamaly izy ity ary ny rehe de tarandrona misy ary Pilato de niteny hoe tsy hitako misy seriko ty lehilahy ty tria nampijaliana faran'izay mafy izy nefa tsy namaly hoy ny faminaniana hoe tahaka ny ondry vavy zay moana eo natrehny mpanety azy 700 ans talohany aterahan'i Jesosy izany fanambarana zany ko dia tsara ho fantatra zay ny zava-dehibe zay tsara matalatsika n'izany ho eritreretina satria tediavin'Andriamanitra ny voavondry atsika tian'Andriamanitra mataratsika fa Andriamanitra dia tia atsika zanak'olombelona izy ka dia makasitraka anao hatrany hatrany zahay manaraka izao fandaharana izao tarika topaza radio feon'ny fanantenana zomatolakanto tamin'izay efa antontra ny sabata indro ilay zanak'Andriamanitra tsy manantsiny miombo amin'ilay azo mitana bokovoko mitondra ny fahotana izao tontolo izao maty izy kanefa velona indray itondra famonjena ho azonao hoy izy hoe koa raha ny zanaka ny manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo Vita ni famonjena
fanavotana tokoa mantsy raha tsy misy raha ratsika. Noho izany dia nanaiky izy ny andazaka ny rano to Kalvari mitondra fanavotana ho azy soanana. Hoy izy hoe indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona, raha misy miain'ny fo ka mamono varavara dia hiditra ho aminy aho ka hiaro isakafona ary izy amiko. WR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Mbola manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao, ny namanareo, tianareo ry Sara Andrianjatovo. Androany dia tantaraiko anao fa tsy mora ny makany an-danitra. Anabavy tanora anankiray no nijoro vavolombelona ny sabata 10 Jolay 2024. Hariva ny andro tamin'izay, ny amin'ny lalana no diaviny sy ny sedra ny aretany. Somary sahirakirana ny ankonana misy azy ka nahakazy ifindra petraka any aminy ny avany anankiray. Nisedra olana nefa izy rehefa tonga tany satria nijoro mba anaraka ny Baiboly izy. Hitany tao anaty Baiboly mantsy fa tsy tokony sakafony kristianina izany henan-kisoa sy biby maloto voatanisan'ny Levitikosy toko fa 12 zany. Tratra mifady solokevitra le fianakavinana ndray azy fa hoe tsy tsara ny finankena mena. Hany ka henan-kisoa ny laoka isan'andro ao amin'io havana io. Mampiakatra tosi-drahony ny hena mena. Tao henan-kisoa zany ny isan'andro san'andro ao amin'io fianakaviana io. Maraina henan-kisoa, toandro henan-kisoa, hariva henan-kisoa. Fa ny fangarony sy ny fomba fandro azy no miovaova. Mety ho endasina, mety atsatsika, mety andrahoana, sisa. Tezitra mafy le fianakaviana nampiatrahano azy rehefa nanapa-kevitra ny tsinana intsony izy. Natao tamin'ny avokoa zao fanerena rehetra zao dia nilefitra indray ilay anabavy kely indrisy. Misy feo anefa ho izy nampatsiahy azy fa tsy mety zao ataon'izao. Naniry ny anapa-kevitra tamin'izay izy, ary ilay havany dia nandrahotna tsy hitana azy intsony ho valiny zany rehefa tsy nety hinana henan-kisoa izy. Satria izy ireo hoe mafy ny fianarana nefa ianao tsy hinan-kena. Kinanjo ny sabata farany 10 Jolay 2024 dia nanatona izy iresaka ka ny tantara ny nahazo azy. Nolazaiko azy fa tsy misy olona very na hafoy izany raha tena Jesosy marina no arany sy anteherana. Tsy mila mihananana kely finoana fa mila matoky azy. Za moa zany nijoro vavolombelona taminy, fa matoa ohatr' zao dia tsy felako tamin'i Jesosy. Matoa ho hitanao mamiratra kely ohatr' zao tsy mehebehebo akory dia za tsy niala tamin'Andriamanitra, fa tena nanaraka izay voalazan'ny Baiboly atsaka sy andavany. Natao ny dingana rehetra. Rehefa natao ny fampidinina dia nandray andraikitra ny fiangonana.
na azo fianakaviana vaovao mahafinaritra zany izy ankehitriny ary mahery fa tsy ilay kivy lava sy ilay mila mofo toy ny taloha intsony. Vonona izy ny hiatrika ny fianarany mba nanany ho avy mamiratra indray. Tamin'ny fijoroana ho vavolombelona nataony no nilazany fa rehefa nivavaka izy dia nahazo zao andininy zao tamin'ny fanokafan'ny baiboliny. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza merikerika foana fa izany no Andriamanitra ao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny mitantana anao amin'ny tanana kavanany fahamarinako aho. Isaia 2:7. Tena lalan-tsarotra ny makany an-danitra ripian'ny malala, satria efa niainany Satana zany fonenana sambatra tsy misy tomika zany tany an-danitra. De tsy maintsy anao zay azony rehetra atao izy mba nakanana ny olona ray tapa-kevitra ny hoany. Mampiasa olona izy mba hanakivy anao. Matetika aza dia io ray W aminao io mihitsy no ampiasainy ka raha vao miondrika eo amin'izany olana zany ianao dia tavela eo. Mety ny ray trano aminao koa anefa. Ny loza dia mety ho ny mpitondra anao io na ara-panjakana io na ara-panahy. Mety ny mpampiasa anao ihany koa. Mety ataony fitaovana ihany koa mba nieritery anao ka mingana anao izany rehetrarehetra zany. Ampiasainy ray izany mba hialanao tsy hanaraka an' Jesosy. Ary mahafaly azy zany rehefa miala andaharana ianao, saingy aza dino fa menatra Jesosy mahita anao mandao azy. Izay le kendren'ny Satana kanefa tokony asehontsika ny tsy fivadiantsika amin'i Jehova. Hisy indray teny hoe zay zavatra kely toy izany ve dia tsy hoaniko, tany aloha mba atafitako dia avy eo mifady indray rehefa tafita. Betsaka no manana eritreritra toy izany, kanefa tsaroa fa ny tendangenina lavo any Adama sy Eva razambentsika, ary voka-dratsiny zany izao miaritra amintsika tarana ny faramandimby izao. Amin'izao andro faran'izao ihany koa dia tsarovy ty teniko ty. Tenda ihany koa ny avery olona maro any amin'ny fandringanana. So tsy hanako hanina dia aloha hiasa rehefa sabaty tenda nge zany matsiro ny biby malotoko dia tsy hinana ve? Za zany efa nona tenda ni zany vita mihitsy ny misy loko sy mangalatra eny hatramin'ny mamono olona aza mba hinanana. Tenda ni zany vita ny atao misy lokoloko namana mba hampamandimandina ny tenda afeniny ny paosy. Maro amintsika no efa latsaka tamin'ireny fikambanana miafina reny satria vola ny resaka amin'ireny. Manary tena ny olona toy izany. Tenda nie zany zany ny atao hoe mijangajanga ara-panahy zany. Ho aringan'Andriamanitra zay mijangajanga. Maro amintsika nefa tratra ny toy izany ary nandalo fizantoetra mamay. Voaroka miasa satria te hitandrina ny sabatan'i Jehova. Rabirabiana satria te hanaraka ny tsakany sy andavany izay ambaran'ny Baiboly. Tondromy fialakaviana molotra hoe teo daraina sy miseho masina. Za zao ny vavolombelona ny fitantanan'Andriamanitra tsy misy fitaka. Betsaka no azoko ijoroana vavolombelon'ny fitiavany ahy. Tsy mandao izy ary tena miditra amin'ny antsipiriny fiainanao mihitsy raha manaiky azy ianao ka mametraka izany fiainanao zany ho eo ampelantanany dia tsy ho alaina ntsony avy eo. Tena iray aminao izy. Malahelo izy amin'izay manjoanao ary faly izy rehefa ravo ianao. Tsy mandainga izy raha miteny hoe indro homenatra sy angay zay rehetra tezitra aminao ho tsinitsinina izy. Eny ho levona zay miady aminao. Isaia 1:7. Isaia 2:7. Ny antakiny amintsika fotsiny dia ny atokiantsika azy ka miatrantsika aminy ny fanahintsika rehetra fa izy ny miantsika. Zanak'Andriamanitra marobe no efa niaina n'izany fitsapana izany fa tena nivoaka mpandresy avokoa noho ny farany satria tsy nivadika tamin'Andriamanitra avokoa.
afatra ho anao ary amin'nytian'io ty aza milofika manoloana io olana mahazo anao io fa io olana sedrainao io ane ka tsy misy toy ny amparivony lohafanjaitra kory rehefa entinao manoloana n'ilay Andriamanitra mavonjy manoloana ny olana anankiray dia manana vahaolana 100,000 Andriamanitra azo antoko zany tsy mbola mametrapetraka anao zany Andriamanitra zany matoky azy fotsiny dia aoka izy no hiditra antsehatra andamina izany zavatsarotra izany ho hitanao ny idirany antsehatrany fa hitolagagy ianao ary samy joro vavolombelona fa tsara ny tompo ho azy irery ane ny voninahitra dia misaotra anao miaino hatramin'ny farany amen. miantsa fiderana tsy oresitsona efa olombaova haokasanihy ny lasa efady olombaovao zao ziana Resitsonyana fefa olombaova okasami ny lasa efady olombaova zaosiana tsy zavitsony novelona fa ianao novelona fizetina de mamiku Rasindralavo kaputraka Liady atao mangotraka Manana mpiavy-pandresy anao Matoky fa izy tsy mandao Rasindralavo kaputraka Liady atao Izy tsy manga tsy zavitsony novelona fa ianao novelona tanatiko tompo izao tsy anga fizaitina de mamiko ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana Azakivyana maketraka aminyonja piainana Azakivyana maketraka aminyonja piainana mandany
awr feon'ny fanantenana. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. faly tafahoana amin'ny fianakaviana rehetra indray a ny namanao iliandry amin'ny tanosoa dia fifaliana ho anaindray ny miresadresaka aminao mikasika ny fianakaviana. Ny rehetra dia samy resy lahatra fa ny mikolokolo an'izany hoe fianakaviana sambatra zany no anisan'ny asa sarotra indrindra ilofosany zanak'olombelona. Na dia mikiry ny anana fifandraisana tsara amin'ny ankonany aza ny olona, ny mambra amin'ny fianakaviana tsirairay avy a dia mbola sarotra ihany zany. Na mikiry mafy tohinina aza isika satria nahoana olombelona avokoa isika rehetra. Tsy misy manana fahatanterahana, samy manana ny fahalemeny. Ny fahalementsika dia maika manasarotra ny ezaka ataontsika mba isiany fahasambarana eo anivon'ny fianakaviana. Mbola misy anefa ny fanantenana. Ary izay no antony resadresaka ataontsika eto, antony hifanolorantsika hevitra ny amin'izay tokony atao. Tsy mahazo miravoravo tanana mantsy. Azo atao ny anana fifandraisana mafy orina sy tsara kokoa eo anivon'ny mpianakavy. Rehefa miezaka sika hiazonareo antony na moronan'Andriamanitra mihitsy ny ankohonana na ny tokantrano. Anisan'ny fototra anankiray lehibe hiankina ny fahasambarany tokantrano ny fahatsarany ny fifandraisana ao anatin'ny mambra ny tokantrano, dada sy neny, ny zanaka, zoko sy zandry, ahoana ny ampifandrindra ny fifandraisana ao anatin'ny fianakaviana tahakan'izany. Izay resaka manandanja sy misongadina mahakasika ny fianakaviana no ezahantsika resahana sy anangonana an'ireo heverina fa torohevitra mety hahasoantsika dia anjarantsika ny mampiatra an'izany sy mizara an'izany eto. Tsy misy tanteraka isika ny amin'izany na izahay izay mitarika an'ilay resadresaka na isika ny tokantrano any. Ny ataona eto izao dia ny manangona ireo traikefa tsara ananan'ireo olona efa nahita fahombiazana, dia manangona izay avy any amintsika ihany koa dia ezahantsika zaraina amin'ny hafa. Ifampizarana eto izany ilay izy, dia izay no inona fa mba hampanakarena ny hevitra izay raisintsika satria ifandrimbona, ifanolotra izay heverina fa nahasoa isika. Tsy mahazo miravoravo tanana ho isika eo anatrehany olana. Tena tsy mbola misy ny tahaka an'izao, ary tsy misy olona tsy manana olana fa ny karazany tsy mitovy. Dia andao mba hifanolotra izay fanandramana kely ananantsika tsirairay avy, sao dia mahasoa ny hafa amin'ny alalan'ity fandarana ity. Ireo manampaizana manokana mikasika ny fiarahamonina, indrindra fa ny fiaina tokantrano, dia milaza fa miankina amin'ny olona mandrafitra ny fianakaviana ny karazana fifandraisana ao aminy. Noho izany dia tsy misy fomba raikitra zany entina mitantana ny tokantrano. Misy fahasamihafany kely ny fifaneraserana eo anivon'ny olona izay ahitana taranaka 3 na 4 mifandimby miara-monina ao anaty trano anankiray sy ny tokantrano voafetra amin'ny hoe ray aman-dreny sy zanaka fotsiny ihany. Zao mantsy ny firafitra ny fianakaviana dia efa karazany samy hafa mihitsy. Na izany aza nefa araka ny efa notsidiantsika tany aloha dia iraisana maneran-tany ireo fitsipika fototra mba hahafahana manana fifandraisana tsara eo anivon'ny mpianakavy. Dia ireny no zarainay, dia isika koa zany mba mizara ny hevitsika sy ny fanandramana izay ananantsika mba hampanakarena ny fandarana izay hanovozantsika tombontsoa ho an'ny rehetra. Misy toromarika fototra maromaro izay homenantsika mba ampivoarana hanatsarana ny fifandraisana eo anivon'ny fianakaviana. Efa nisoedraina ireo fitsipika fototra ireo ary mety
mety azo tanterana tsara amin'ny firenena rehetra amin'ny kolotsaina rehetra dia fifaliana ho anay ny izaran'izany tsikelikely amintsika eto. Azo lazaina hoe voafampidirana ihany zany ny androany a, fa atoato zany sika dia ahita torohevitra mahomby avy amin'ny fanandramana ny ainan'ny maro manero an-tany. Fotokevitra iraisana zany nomene fa misy ny tsy maintsy mampiavaka ny isa-tokantrano. Ka na mpitovo ianao, na manambady ianao, na sarabady ianao, na tsy mbola manambady mihitsy ianao, na efa mananjanaka na tsy, na antitra na tanora zany a, dia mananteny zahay fa ahita fitaovana ianao, nde izay nilazana azy, fitaovana zay horaisinao ary ho ampiarinao afaka hanova ny fifandraisanao hanatsara farafakeliny ny fifandraisanao amin'ny hafa. Hinoko fa ahalianantsika izany a, fa milony isa rahantsika vetivety mikasikan'izay resaka momba ny fianakaviana izay a, dia tsara ny amerenana trany fa Andriamanitra no namorona ny fianakaviana. Noho izany a, dia izy ilay Andriamanitra namorona antsika ary namorona ny fianakaviana no tena manana ny fahendrena feno ary afaka manome hery antsika hanao ny anjarantsika ao anatin'izany fianakaviana izany. Fa mihoatra lavitra noho izany, aoka tsy ho adinontsika fa ilay Andriamanitra tsy voafetra dia afaka manome vahaolana tsy voafetra ho an'ny fiainantsika izay voafetra, ny fahatakarantsika izay voafetra ihany. Isan'andro zay dia mandre olana avy amin'ny renim-pianakaviana, indrindrandrindra ny renim-pianakaviana sy ny tanora, vokatry ny fahasimban'ny tokantrano, vokatry ny olana amin'ny tokantrano. Dia izay indrindra ny ilantsika n'ilay Andriamanitra zay, afaka mamany olana tsy ho voavahantsika mihitsy, fa tsy maintsy manao ny anjarantsika isika. Ary izay ny fanomezantsika torohevitra eto zay heverina fa ahasoantsika ny fampiarana an'izany eo ambany fahasoavan'Andriamanitra, eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Andeha isika hatoky azy na de ho aza ny fiaikana atrehantsika isan'andro eo amin'ny fiainana, ary ino fa mbola misy ny fanantenana ho an'ny fianakaviana misy antsika, na manahoana endrika izany fianakaviana izany, na manahoana. Mankasitraka ny fandraisanao anjara izahay, ka raha misy sosikevitra hanatsarana ny fandarantsika avy aminao, dia aza misalasala miantso anay amin'ny reto laharana telefônina ireto. Dia manao mandram-peona vetivety ny namanao Eliandry amin'ny Tanso. Antokopihira, imprimerie adventiste. Etsara ny fonenan'eto, fanehoany lanao no tiako, lavitranao ny fomiseto, kanehoany lanao no tiako, ritompoko manjakako, iainy fanaiko, eny lavitranao ny fomiseto, kanehoany lanao no tiako, etsara ny fonenan'eto, fanehoany lanao no tiako, lavitranao ny fomiseto, kanehoany lanao no tiako, ritompoko manjakako, iainy fanaiko, eny lavitranao ny fomiseto, kanehoany lanao no tiako. Zay lay monja ny fanantenana. Omeko anao ny foko, reritompo, manompo anao ny foko, ny tamary izay tsy foko, tombotoeo ambony vokovoko, ny anaranao no antsoko,
AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Araba ry mpiara-mianatra namana, ho faranantsika iny ny fianarana ny amin'ny valisoan'ny mpitantam-pananana mahatoky. Manasanao atratra amin'ny farany ka lebandretsikivy mpiara-mianatra aminao. Tadidinao ve ny andinina ataontsika tsenjery tamin'izao fiara-mianatra izao? Matio 5:20 andininy 2:20. Andeha rahantsika mirediny izany. Matio 5:20 andininy 2:20. Hoy ny tompony taminy: tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Inona moa no atao hoe mpitantam-pananana tsara? Ireto manaraka ireto misy fitsipika manan-danja momba an'izany. Anahoana ireny fiangonana raha manaraka ireto fitsipika ireto e? Voalohany, mandray andraikitra ny mpitarika ny fiangonana ka hanofana ny mambra mba ho mpitantana mahatoky. Faharoa, mampiatra tsara ireny fanofanana ireny ny mambra, manjary malala-tanana kokoa izy ireo. Nefa koa manao tahiro ho an'ny fandaniana tsy ampoizina. Tsy andevy ny trosa sy ny findramam-bola intsony ny mambra ny fiangonana. Fahatelo, hita eo amin'ny mambra fa novain'Andriamanitra ny fiainan'izy ireo. Tsy mpandany lany vola izy ireo ary faly amin'izay ananany. Tsy sampy ny tsony ny vola ary mitombo ao amin'ny fisakaizana amin'Andriamanitra ny fiangonana. Faefatra, mitombo ny fatoky ny mambra an'Andriamanitra ary tsy manahany amin'ny tsy fisiny izy ary miaina amin'izay omen'Andriamanitra azy ireo. Fahadimy, mamahany olana miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra ny mpivady manana olana. Manantena ny iaona amin'Andriamanitra ny mambra rehetra rehefa makany am-piangonana ary te hiara-miasa amin'Andriamanitra izy ireo. Fahaenina, malala-tanana amin'ny asa ataon'ny fiangonana eo an-toerana sy maneran-tany ny mambra. Miroborobo ny tetikasa ny fiangonana eo amin'ny fiarahamonina sy ny fitoriana ny filazantsara. Izao ny fanontaniana tokony hampitantsika amin'ny tenantsika. Ino no asain'Andriamanitra ataoko amin'ny fanomezana izay nomeny ahy? Andeha fitentsika amin'ny teny fohy ny fianarana nataontsika. Ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny finoantsika azy no amonjenantsika sy azahoantsika ireo valisoa nampanantenainy. Jesosy no antoky ny fahazahoantsika ireo fanomezan'ireo ary izy mihitsy no hanome antsika azy ireo. Ho azontsika ny fanomezana rehetra rehefa miverina eto an-tany Jesosy. Noho izany, raha misy andro tokony hirintsika ho tonga faingana dia io fotoana hiverenan'i Jesosy io. Io no hamarana ny faratsiana rehetra sy hanombohan'ny fiainana mandrakizay ho an'ireo mino sy mankatoa azy. Engany ho isan'ireo azo ny valisoa rehetra avy amin'i Jesosy sika. Manasanao hiara-hivavaka ty hampamaranana ny fianarantsika. Rainay izay any an-danitro, teo mpanompo mahatoky izay ampitirinao ao amin'ny fifalianao izahay. Ko ampianaro izahay, ho mpitantana mahatoky ny fanananao, eo ampiandrasana ny andro hamalinao ny olona rehetra. Mamelany tsy fahaizana ny tantana ny fanananao tamin'ny lasa. Angatanay ny fanahinao, ampatsiahinay mandrakariva fa zanakao izahay ary mpiara-mandova amin'i Jesosy. Ko tehiriza ao amin'ny fiarahana aminy izahay, eo ampiandrasana ny fiverenana. Amin'ny anarany no angatanay izany vavaka izany. Amen.
isaorana ny raintsika ny an-danitra noho ny namelana antsika niara-nianatra ny fitantanana ny fananany. Raha sitrapony dia loha hevitra hafa indray no iarahantsika mandalina amin'ny fotoana manaraka. Mirary ny fahasoavan'i Jesosy ho aminao ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Veloma tompoko. Antokopihira feon'ny fanantenana Ambohijafy. Radio AWR lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feo fanantenana.org.